izay fivahiny Rajonary Mampianina tany amin'ny tanàna Masina izay no anokafan'ny l'Observateur ny gazety. Tsy manana mpanohana politika matanjaka ny filoha hoy l'Observateur ka miankina amin'ny firenena ivelany. Tao anatin'ny volana vitsivitsy fotsiny hatramin'ny 25 Janoary, Rajonary Mampianina dia nihoatra ny zava-bita tsara indrindra teo amin'ny resaka fandehanana ivelany. Talohan'ny nandehanana tany Israel dia efa tany États-Unis, France, Éthiopie ary Pretoria izy. La Gazette de la Grande Île nofinofiny Rajonary Mampianina ny fitombona ara-toe-karena mahatratra 700 amin'ny faran'ny volana voalohany amin'ity taona ity, araky ny voalaza ao amin'ny politika ankapobeny fanjakana, politique générale de l'État. Mba hanohanana io taremarika io dia nilaza Rajonary Mampianina fa betsaka amin'ny famatsim-bola vahiny nampidirin'ireo mpiara-mombona antoka amintsika, hoy ny tatitry La Gazette. Vérité, tsy nisy afa-tsy dinika ny vokatry ny dian'ny filoha naharitra 4 andro tany Israel fa tsy nisy fifanarahana. Nateo aza ny fihaonana tamin'ny Praiministra mpanjakana Benyamin Netanyahu sy ministra vitsivitsy. Raha namaly ny fanontaniam-panao gazety Rajonary Mampianina dia nilaza fa azon'ny tsirairay fantarina ny karaman'ireo olom-boafidy. Tsy nolazain'ny filoha Rajonary Mampianina hoy La Vérité raha manana fahafahana hampakatra ny karaman'ny solombavam-bahoaka sy amin'ny fahafapo azy ireo ny fahefana bata-tanteraka. Rehefa mivoaka ny didim-panjakana mamaritra ilay karama dia mikaroka any amin'ny gazety ofisialy izay liana amin'izany hoy ihany La Vérité. Courrier de Madagascar ifidy hanohitra ny fizarazarana n'Antananarivo ho farim-piadidiana kominaly ny mouvance Ravalomanana. Fampianarana nosokafana tany farafangana tamin'ny Zoma, université voalohany tsy miorina amin'ireny voaparitany. Madagascar Matin fifidianana ben'ny tanàna matahotra ny hery vaovaon'i Madagasikara na avaka amponina Antananarivo hoy Matin ny fanambarana fa ho zarazaraina ny renivohitr'i Madagasikara.